faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray androany resaka momba ny informatika kely fotsiny ataontsika resaka momba ny atao hoe ransomware. Ransomware izay azo adika amin'ny teny malagasy tsotsotra hoe fakana-kery ny informatika. Izay no hitako hoe mahadika azy. Fa ina tokoa moa izany ransomware tatoato dia nalaza be tsy voazavatra vetivety io fa nalazalaza tamin'ny vaovao hoe nisy orinasa izay voatafika tamin'ny ransomware, izany hoe ny système informatika rehetrarehetra ao amin'izareo no manjary nikorontana. Ary tsy voatery hoe orinasa goavana ihany fa misy olon-tsotra. Ny traika efa hita tao amin'ny birao dia tonga dia niantso avy hatrany izy hoe misy zavatra tsy hafahafa ato amin'ny ordinateur dia hijerevana tokoa fa be da be ny fichier izay tsy mety misokatra intsony. Dia isaky manokatra an'ilay fichier dia tonga dia misy page anankiray izay mampilaza hoe mihidy ity fichier anao ity fa raha ohatra ka tianao ny hamohana azy dia mandehana eto amin'ity adresy ity dia mandoava vola. Ary izay mahatonga an'izy hoe fakana-kery ny informatika satria ny fichier ao aminao zavatra ity fichier ilainao dia tonga dia lasa miova ny ao anatiny, tsy azonao sokafana izy fa misy kody dia avy eo tsy maintsy mandoa vola ianao dia mendry zareo an'ilay kody dia izay no hamohana anazy. Fa ilay virus moa izany azona hajanona sy ny fafana tanteraka atao anatin'ny ordinateur rehefa avy eo ireo fichier izay simba kosa dia tsy azo atao inona intsony. Ka ny fiparitaka ilay virus dia ohatran'izay mahazo email ianao izay misy fichier ao anatiny izay olona fantatra tsara mandefa an'izy dia sokafanao iny fichier iny dia avy eo ka iny efa programa kely izay manova tsikelikely ny fichier ao aminao. Ilay izy tsy very fa hovainy daholo ny anarany dia avy eo isaky manokatra ianao dia miteny amin'izay izy hoe efa misy kody ity fichier anankiray ity fa tsy azonao vohaina intsony. Dia izay izany ny fisehoan'ilay izy. Ahoana reny ny fiarovana amin'ilay izy? Fiarovana aloha voalohany indrindra dia hoe atao mise à jour tsara foana ny ordinateur ary atao mise à jour tsara ihany koa ny antivirus. Fa ny tena anisan'ny fitandremana goavana indrindra dia ny tsy manokatra attachement mihitsy na hoe tovana amin'ny email izany fa anontaniana aloha raha ohatra ka olona fantatra izany mandefa an'izy dia azo variana aloha ilay olona fa inona io zavatra nalefanao io. Manaraka an'izay anisan'ny fiarovana dia ny fanaovana sauvegarde na backup na fitehirizana, izany hoe ny zavatra hitanao hoe manan-danja amin'ny ordinateur anao na document izay na sary ireo moa no tena anisan'ny atakeny dia tehirizo amin'ny toerana hafa ihany koa, izany hoe afaka atao manao sauvegarde isan-kerinandro na ohatran'izany na isan'andro mihitsy ny arany tsy maninona arakaraka ny fampiasana ordinateur. Ka amin'izay fotoana izay raha ohatra ka mamely anao ilay virus dia mba efa tsy tratra aloha izany ny fichier tena important. Dia aza manandrana akory ny manao an'ilay hoe mandoa vola satria na dia voalohanao ary ilay vola dia tsy azonao akory ilay kody sady fandoavanao an'ilay vola dia ampiroborobo an-jareo dia toy izany foana. Raha ohatra ka tena voa ianao izany dia tsisy zavatra azo atao afa-tsy ny mitandrina amin'ny manaraka. Dia izay indray no narosasika tamin'ity serasera telo minitra androany ity amin'ny manaraka indray manao misimisy dia aza adino hatrany ny manindra an'ilay sabone raha ohatra ka mbola tsy nanao an'izay ianao. Mametraka izay manako mametraka commentaire na hevitra eo ambany eo raha ohatra ka misy mahaliana dia mametraka ny velomantsika rehetra veloma tompoko.